dia amin'ny fifaliana lehibe ry havana malala no iarabako antsika rehetrarehetra indray amin'izao alina izao izay manaraka ny fandarana vavaka fiambenana eto amin'ny Andramo Ka izahao. Raha sambany ianao vao tonga eto dia faly izay miaraka aminao dia maharetatra amin'ny farany tonga soa dia ary fampitantantsika raha sitraka ao ho any an-danitra ny tanjosika. Raha ianao ihany koa efa miaraka aminay eto foana nareo rehetrarehetra maro dia faly foana koa izay mahita anareo dia tahian'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra. Ifampahery indray tsika androany ary raisiko fahasoavana sy fifaliana ho any hitondra tenin'Andriamanitra hampaherezana antsika indray androany. Ety an-tokotany ety moa manao vidéo mety maheno feona vorokely nareo indraindray satria izahay dia aty ambanimbanivohitra aty dia mba efa tsy dia ratsy loatra koa ny andro tsy dia mangatsiaka loatra dia mba manao vidéo ety an-tokotany. Ifampahery tsika androany ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia hijery ary tsika sokafiara ny baibolinao ao amin'ny salamo no vakintsika amin'ity androany ity. Salamo 70 no jerentsika. Salamo 70 andininy 7 ka hatramin'ny andininy 10 no vakintsika androany. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: "Falany ny fahatezeranao izahay, ary raiky tahotra noho ny fahaviniranao. Ny elokay efa nataonao teo anatrehanao, ary ny fahotanay miafina teo amin'ny fahazavan'ny tapanao. Fa ny andronay rehetra efa lasa amin'ny fahatezeranao, efa laninay toy ny eritreritra ny taonanay. 70 taona ny andron'ny taonanay, ary raha tahiny mateza aza dia 80 taona. Nefa fahasasarana sy zava-poana ny voninahiny, fa mielona faingana izany ka lasa manidina. Amen." Tenin'Andriamanitra efa haintsika izany Mosesy nanoratra an'izany salamo izany. Raha jerentsika ny soramandry dia mivaky toy izao ambadika ao, ery ambony ery izany ilay soramandry kely. Ny fiankinan'ny olo-marina amin'Andriamanitra na dia mandalo faingana aza ny androny, sady hisehon'ny fahatezeran'Andriamanitra. Mosesy nanoratra an'ity salamo ity izany mantsanao teo, ary izany Mosesy izany dia olona antitra vao maty 20 taona izy no maty. Ary tamin'izany fotoana izany izy dia efa nahita, izany hoe efa teo foana izany ny taham-pahafatesan'ny olona tamin'izany fotoana, 70 na 80 raha tahiny ka mateza. Dia io zavatra io ravana malala tsy vokatry ny inona akory io, fa arak'ilay ten'Andriamanitra teo mihitsy hoe: "Fa lany ny fahatezeranao izahay, ny andronay rehetra efa lasa amin'ny fahatezeranao." Vokatry ny fahatezeran'Andriamanitra dia miamihena ny taom-pahaveloman'ny olona. Miamihena. Jerenao tsara fa i Adama dia velona 700 taona. I Adama sy Eva rehefa noforon'Andriamanitra dia Andriamanitra tsy nanana programa mihitsy hoe ho faty izy mivady. Fa noforon'Andriamanitra izy ho velona mandrakizay teo amin'ny sahedena, ary notsofin'Andriamanitra rano mitera marobe mameno ny tany. Fa tsy programan'Andriamanitra mihitsy ravana malala ny hampahita fahafatesana ny olombelona izay noforoniny. Fa rehefa tafiditra ny fahotana dia lasa voafetra ny andron'ny Adama, voafetra ho 700 taona ny andron'ny iainany teto an-tany. Ary io 700 taona io dia miamihena foana io. Dia tsika rehetra izao miara-mahita fa raha tamin'izany andron'ny Mosesy izany no nanoratra Mosesy hoe 70 na 80, dia amin'izao andro iainantsika izao tena be dia be ny olona maty alohan'izany fotoana izany. Efa tena hoe tsotsofina izany ny 70 sy ny 80. Ary mampalahelo ry havana malala fa tena kely dia kely izany fotoana izany. Tena kely ary tena miafoy ny andro iainan'ny olombelona. Arakaraka mampamena akaiky ny farany no mahavitsy ny androntsika. Ary amin'izao fotoana izao moa dia tonga ny areti-mandringana, tonga ny zavatra maro samihafa izay mahatonga fahafatesana eo amin'ny olona. Mifoaka avokoa na aretina na accident na zavatra maro samihafa ry havana na famoizam-po tsotro izao dia maty tanora ny olona. Satria io zavatra efa izay mihitsy io, vokatry ny fahatezeran'Andriamanitra, vokatry ny fahotana. Nisy lehilahy anankiray ry havana malala tany amin'ny Genesis tany. Jerentsika nge izany tenin'Andriamanitra izany Genesis 5
dia vakitsika ny 120 ka hatramin'ny 120 vakitsika. Genesis 5:21-22. Amin'andro Jesosy manao hoe ary rehefa 520 taona ny andro ny ainan'ny Enoka dia niteraka amin'ny Metosela izy ary niara nandeha tamin'Andriamanitra 300 taona Enoka taorian'ny niterahany amin'ny Metosela ary niteraka zazalahy sy zazavavy izy. Ity Enoka ity zany velona nandritra ny 530 taona. Dia hoy isika hoe tena betsaka kosa aloha zany fa tena betsaka zany raha oharina amin'ny antsika, tena betsaka. Fa ny zavatra mahafinaritra dia izao, ny 520 taona ihany ny lanin'ny Enoka teny amin'izao tontolo izao. Fa ny 300 taona ny avana malala, rehefa nanomboka 520 taona izy dia niara nandeha tamin'Andriamanitra. Dia 300 taona izy niara nandeha tamin'Andriamanitra foana Enoka. Nandeha tamin'Andriamanitra, niaraka tamin'Andriamanitra, tamin'ny fahamarinan'Andriamanitra, ny fanakaiky tamin'Andriamanitra, nanao izay tian'Andriamanitra. Izany olona miara-mandeha amin'Andriamanitra izany ny olona anankiray matoa miara-mandeha amin'Andriamanitra dia olona mifanaraka tsara amin'Andriamanitra izany. Misy fifanarahana ao, misy fifanakekezana, olona mifandray tsara ary tena naharitra. Ary io Enoka io tsy maty io fa nalain'Andriamanitra velona, lasa ny kalesiafy tahaka Andrely. Dia eto ary avana malala tena lasa ny saiko rehefa nandinika an'izany tantara izany hoe Enoka revana 300 taona nafono an'Andriamanitra ny fiainany. Betsaka izany fa ny olona amin'izao fotoana izao rehefa avana malala 70 na 80 raha tahiny mateza, ny sasany sanatria 50, 70, 80 fa tsy foiny ry havana malala. Tsy foin'ny olona ny andro iainany, iarahany mandeha amin'Andriamanitra. Nefa tena kely dia kely izany fotoana izany Zany avana rehefa mandinika dia izao, Andriamanitra rehefa miresaka antsika zavatra dia miresaka mandrakizay foana. Fiainana mandrakizay, fitiavana mandrakizay. Ary Jesosy dia niteny mihitsy manao hoe zavy hanome azy fiainana dia fiainana be dia be. Fa ao amin'Andriamanitra ry havana tena misy fiainana be dia be. Fa heverinao fa fiainana kely hoe izany fiainana mandrakizay izany ry havana malala. Ary takatra Enoka izany. Hoy izy Enoka hoe raha 300 taona ny anompoka anao Andriamanitra, fantatro fa ny ao aorianan'ny fahafatesana, ny ao aorianan'ny ialako eto amin'ity tany ity, tsy iaina 300 taona ary tsy 300 taona ny fahasambaranao menao ao aorianan'ity fahafatesana ity, ao aorianan'ny ialako eto, fa mandrakizay. Fa be dia be ny olona ry havana tsy mahatakatra an'izany zavatra izany. Za dia miteny foana manao hoe ny fiainantsika eto amin'ity tany ity dia tahaka ny tetezana izy io. Tetezana iampitana. Misy fiainana anankiray ny andoha tamin'ny fotoana ianao teraka. Dia misy fiainana hifarana amin'ny fotoana ianao hiala eto amin'ity tany ity. Na amin'ny fotoana ho avy Jesosy. Izay ny fiafarana. Dia ny ao anelanelan izay tetezana hiampitana fotsiny. Fa ny zavatra mahafinaritra ry havana malala, io tetezana io samy manana ny halavany ny olona. Araka ny tenkonao tao ny Enoka izao 300 taona, nendry Mosesy izao 110 taona. Samy manana ny halavany io tetezana io ny olona. Fa ny zavatra azoko antoka fotsiny amin'izao andro faran'izao, efa tena fohy sisa io tetezana io. Efa tena kely sisany io. Ry havana malala, maninona misy olona mahavita mahafohy 300 taona raha mandeha amin'Andriamanitra, fa tsy misy olona intsony amin'izao andro faran'izao mahafohy ny 20 taona, ndeha ataoko hoe 20 taona iarahany amin'Andriamanitra ry havana malala, hitsinjovany ny ampitso sy ny mandrakizay. Za zao 70 taona nanomboka mivavaka. 70 taona zany nanomboka nandray an' Jesosy ohatran'izao hitanao izao. Dia tsy fantatra hoe roviana no hiala eto na roviana Jesosy no avy. Fa ny zavatra nataoko ry havana malala dia izao, tamin'ny fotoana nandray an' Jesosy dia fantatro. Izay ny zavatra fantatro voalohany hoe misy zavatra miandry anao ao aorianan'ity fahafatesana ao aorianan'ny ialako eto. Ary io zavatra miandry anao io tsy fiainana kely fa fiainana be dia be io. Dia nanomboka teo dia manomana ny amin'io fiainako be dia be io ao aorianao.
ary mandraky ny androany dia mbola manomana an'izany ary ny fomba rehetra ataoko ahafahako miaina n'izany be dia be an'Andriamanitra izany ry havana malala. Andriamanitra ry havana tsy hoe manome antsika 20 taona izy eto hanomana antsika fiainana 20 taona ao aorianany eto, na hoe hanomana antsika fiainana 700 taona ao aorianany eto, fa manome antsika 20 taona Andriamanitra hanomana antsika ny mandrakizay ao aorianany alantsika eto amin'ity tany ity, mandrakizay tsy voafetra. Inona ry havana izay 300 taona ny Enoka hoarina amin'ny mandrakizay an'Andriamanitra? 300 taona ozy fa maika inona ry havana izay 20 taona antsika mihoatra amin'ny mandrakizay an'Andriamanitra izay omena antsika izany. Raha hainao no manomana an'izany eto amin'ity tany ity, fa saingy ny mampalahelo dia izao vitsy ny olona no mitodika amin'izany ry havana malala. Tena vitsy ny olona mba misaina an'izany fiainana mandrakizay amin'izao andro farany izao. Raha misy zavatra izao eto ohatra hoe misy publicité mandeha ohatra, tonga ava ty fa misy formation ahafahantsika mahita asa tsara be, misy fianarana ty tena raha mahavita an'io ianao mianatra ianao 5 taona dia mivoaka avy eo ianao tena ohatr'izao ny asa hitanao dia sy ny sisa dia mihazakazaka ny olona makany mandany vola mihitsy, vola aman-karena, mandany fotoana mianatra na alina na atoandro, misinscrire eo mihitsy satria mba hahazoana asa tsara. Ary tsika rehetra dia miala mahafantatra fa manomboka 3 taona izao ny zaza aty Frantsa dia efa miditra mianatra, hanomanana ny ho avy mandra-paroviana 20 na 70 ry havana. Dia lasa ianao dia mipetraka eo ny fanananao dia ny taranaka indray no mandimby an'iny, dia nefa ny taranaka koa efa niomana amin'ilay 20 na 70, dia ohatr'izay hatrany ny fiainana eto ry havana malala. Fa ny olona mihazakazaka rehefa ohatran'izany manomana an'ilay ho avy eto, ho avy kely ange ry havana malala izany fa hiazaka sahan'ny olona. Fa ny zavatra mampalahelo ry havana malala, tsy mety misinscrire mihitsy ny olona, tsy mety miditra mihitsy ny olona hanomana an'ilay mandrakizay, tsy mety misinscrire ohatra fotsiny izao izay miteny amintsika foana eto isan'andro hoe izay misy atao batisa no vonjena, miala tsiny mety mahay feona fiara ianareo ialana tsiny satria ny tranonay moa somary amoron-dalana dia misy fiara mandeha. Raha ohatra fotsiny izao ry havana malala hoe teneninay foana hoe izay misy atao batisa no vonjena, ny fanaovana batisa nge ry havana malala iny ny inscription anao voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana ny anaranao rehefa manao batisa ianao, tsy andoavanao voly izany, tsy ianaranao hoe mianatra lesona ianao mandritra ny 3 volana dia mianatra amin'ny 2 maraina ianao tsy matory dia mianatra lesona, tsy izany, fankatoavana ny ilaina, dia miroboka ao anaty rano fotsiny indray mandeha ianao dia vita. Fa tena ady hevitra nge ry havana malala, avoaka daholo ny verset, aiza koa misy an'izany batisa miletika any anaty rano izany. Ilay miady hevitra amin'io kristianina ihany kristianina ihany izay tsy tokony hiadiana hevitra mihitsy satria Jesosy izao no natao batisa nilatsaka tao anaty rano. Jesosy izay arahan'ny kristianina nidina tao anaty rano dia niroboka tao dia natao batisa, fa tena ady hevitra. Ary ny olona anankiray ry havana malala, ny olona vita batisa izany no olona mieritreritra fiainana mandrakizay. Ny olona mandroso atao batisa izany no misinscrire ao amin'ny fiainana mandrakizay izany, manomana ny ho aviny. Halleloia. Ny devoly mihazakazaka, fantatry ny devoly fa kely dia kely io 70 sy 80 io, fantany io ry havana. Ary izy dia tena mihazakazaka mihitsy mba hahatonga ny olona tsy hanana fotoana, tsy hanana fisainana hanomanana ny ao aorianan'io 70 sy 80 taona io dia ataony ny fomba rehetra, ary tena mihazakazaka izy. Fa izao fandaharan'izao ihany koa dia mba mihazakazaka ry havana, mihazakazaka mampafantatra ny olona hoe miomana ianao eo amin'ny Andriamanitra ao,
fa aoriana an'izao fiainana eto izao ange avana malala ka mandrakizay no omenanao e fahasoavan'Andriamanitra ange avana ary tsika rehetrarehetra kristianina zany androany te hampahery anao a ho an'ny kristianina ravana io fiainana miakely miena io dia fifaliana ho an'ny kristianina io satria nahoana eto tsika misy ady lalovana foana eto ary Jesosy nefa niteny fa mahita fahoriantsika eto ka raha miamiena ny andro iainantsika eto ry havana malala dia ny dikan'izay miamiena koa ny fahoriana iainanao miena ny fahoriana hitantsika kristianina eto ry havana fa ho mandrakizay ny fiainana iainantsika aorianan'izao fifaliana ho an'ny kristianina zany aleloia za te hampahery anao andrany raha mandalo ady ianao dia fantaro fa mandalo io 70 na 80 tsy 100 taona ianao hiatrika an'io ady io fa hifarana io ary hifarana tsoely io ry havana malala fa mahereza ianao fifaliana ho antsika izany ary tena fahasoavan'Andriamanitra ho antsika kristianina mihitsy hoe ahenona ny eto tany mba hahafahantsika mandova haingana ilay mandrakizay fahasoavana izany ry havana 70 taona ve ry havana ahafahanao manomana fiainana mandrakizay fahasoavan'Andriamanitra ange izany ry havana malala izany raha ny teteny amintsika rehetra andaontsika nomana raha mbola tsy vita batisy ianao mba mianara ihany aloha baiboly mba antanio ihany aloha inona ka iny anton'ilay batisy mba te hafantatra manahoana sy ny sisa somba ry havana malala somba izay ny lalana somba izay ny tsy ampy ka ianao mivavaka ianao manompo an'Andriamanitra fa tsy ampy satria ianao tsy natao batisy izay misy atao batisy no vonjena tsy sarotra ry havana manao batisa miroboka ao anaty rano dia vita tsy zavatra sarotra izany fa ny lalana tongavana eo tsy tonga ny olona io satria io a sekret ny fiainana mandrakizay dia mahereza tsika rehetrarehetra mino aho fa nampisaina sy nampaherentsika indray izay ten'Andriamanitra izay a fifaliana ho any no nizaran'izay taminao a dia misaotra antsika nahatra ny hatramin'ny farany a haleloia amen